Maro asa vita teto anivon'ny commune ambonivohitra Arivonimamo nandritra ny 5 taona nitantanan'ny ben'ny Tanana Mano RANDRIANARISOA ity commune ity. Isany tena nataony vaindondra rà mantsy vao tonga teo amin'izany toerana izany izy. Ny famahana ireo olana maharary ny vahoaka toy ny resaka famoronan'asa ka anjatony ireo fampiofanana isan-karazany nomena amin'ny vahoaka. Teo ihany koa ny famahana ny olana resaka lalana, ny rano ary ny jiro. Ka maro ireo toerana mbola tsy nisitraka rano fisotro madio sy jiro no efa nampidirana izany. Tafiditra indrindra tao anatin'ny laharam-pahamehana ho fampandrosoana ny tanàna ihany koa ny resaka fanamboaran-dalana 720 kilometatra mahery no vita. Tenako vao ilatsaka tamin'ny taona 2014 dia ny jiro, rano, lalana ny tena narary ny vahoaka. Tsy ambo aminareo milaza eto fa nisy olona dia ny fitondram-panjakana indrindrindrindra nanampy ahy tamin'ny fanamboaran-dalana. Nisy ny ireo fitaovana vaventy, engin zany avy ao amin'ny région, misy koa ny fifanampiana tena anivon'ny fokontany, ary misy mpiara-mombonantoka nahavitanay lalana 720 kilometatra eo. Ao zany lalan-tany, ao ny rarivato izay fantatritsika amin'ny hoe pavé, ary ao koa ny goudron. Natao daholo zany zay raha ny resaka lalana no resana. Ny rano, misy toerana, vohitra na fokontany tsy nisy an'izany teto anatin'ny commune, hatramin'izay na commune dia efa tafiditra ihany koa ny rano any amin'ireny tanàna ireny. Misy koa ny toerana kely majinijinika fanitarana izay tsy nahazo rano mihitsy dia natao. Raha feheziko zany rano dia misy le atao hoe nouvelle création, dia misy koa ny extension tao anatin'ny fitaom-piasantsika. Ny tena tsara ho fantatry ny rehetra dia izao: ny ranona Arivonimamo tompo dia any amin'ny 430 kilometatra miala eto Arivonimamo no taritina amin'ny tuyau ka tonga eto sotroiny fokon'olona, sotroiny vahoaka. Ny commune manokana no mitantana azy, zany hoe tsisy orinasa akoatran'ny commune no mitantana ny rano. Tsy mora ny fitantanany rano ao anatin'izany 430 kilometatra zany, ary aparitaka makany tokantrano. Isaorako amin'ny vahoaka amin'ny fankasitrahana izay meny anao hoe hatramina teo anao monsieur le maire, zay tsy miteny hoe tsy tapaka mihitsy ny rano, satria raha misy olana any fotony any amin'ny 30 kilometatra makaty tsy maintsy vonjena izany. Fa azo lazaina fa tena nidioka ny rano ny vahoaka. Tiako ampahafantarina anareo, any an-trano ihany no vidiana ny rano any tokantranonao, fa teto amin'izao retenenako zao neny amborina fontaine tompoka tsy vidim-bola. Na izany na tsy zany mampirisika amin'ny vahoaka ny tenako, ary efa nataoko zany ny teto vohitra. Raha tianareo tompoko ny hanana zavatra mateza, fa indrindrindrindra hanana zavatra mihitatra, satria ny tanàna mihitatra, dia aleo mba manao ihany tsika latsakemboka izay ifanarahanareo vahoaka, tsy mampaninona fa anamboaranareo ary kojakojanareo ny fananantsika. Ianareo ihany ny sahirana raha sandrika tapaka ny rano. Ny tanàna dia mihitatra, tafiditra ao anaty politika amin'ny fitondrako zay, ary matona nao an'le lalana 720 kilometatra ny tenako dia ao anatin'ilay fanitarana ny tanàna, satria tsy maintsy mihitatra ny tanàna mba hahafahana mampandroso azy. Dia ny anankiray fahatelo ny jiro, isaorako aloha ny jirama voalohany indrindra, mpiara-miasa mavitrika ireo. Fa ny commune ihany koa tiako mampafantatra anareo fa mizara jiro 100 isam-bola, isa-taona. Jiro 100 isa-taona ny tenako, nanomboka tamin'ny herintaona nito tamin'ity taona ity, ary raha mbola eo amin'ny herintaona raha sitrapon'Andriamanitra dia mizara jiro 100. Efa any anelakelan-trano zany ny jiro zaraintsika amin'izao fotoana izao. Mbola mametraka ihany koa amin'le fampandraisana andraikitra amponina hijery an'ireny jiro reny, satria nahoana izy no mahazo tombony voalohany. Adiniko kely ny resaka lalana, mizara vato 50 camion isan-taona ny tenako anamboarana ny elakelan-trano. Ny elakelan-trano zany dia izao koa ny fandehany, ny fokon'olona no mametraka vato
fa zany manao a zay atonga amin'ny vato, miantoka amin'ny vato eny amin'ny toerana farany a tonga ny fiara. Manomboka eo zany de fokon'olona no mibatany vato fisaka piera-plato ozy tsika makany amin'le toerana tiany ametrahana azy. Akoatr'izay tsy nanao ambanin-javatra amin'ny fijerena manokana ny lafin'ny fanatanjahantena, ny fahasalamana ary ny fampianarana amin'ny ben'ny tanàna ka tsy tambo isaina ireo resaka efa vita momba izany. Tanina satria tonga ao amin'ilay tena mahizaha. Inona moa no mahazaha? Za rehefa mikabary eny amasona olona manakaja ka izany mandray fitenenana de zao ny fiteniko. Raha izany filoham-pirenena de ny fahasalamana sy ny fampianarana ny tena vaindondra raha. Ny fonako amin'ny filoham-pirenena zany za tsy miteny hoe tsy manao izy, fa tena manao izy ary hitako maso iainanay eto Arivonimamo izany. Teboka anankiray faharoa tiako lazaina de ity hoe fanabeazana ny resaka dia tia mampiana-janaka Arivonimamo ary namoaka olo-manga maro dia maro. Ny tenako zao na mpiara-miasa amiko teto birao any dia maro amin'izy ireny ny zanaka Arivonimamo, indrindrindrindra any andafy mialatsiny manona anarana France, Belgique, Canada, ahitana zanaka Arivonimamo daholo zany. Apahany any reo mba sendra hitsy mivavako. Tena mampiana-janaka Arivonimamo, Allemagne ihany koa tsy latsa-danja. Fampianarana dia tena manao aho, tsy mirery raha ilaza hoe ny tenako zao vao tonga teto Arivonimamo tamin'ny 2003 dia nampanao cours gratuit CEPE, BPC, bac isa-taona ao an-tranonay nanaovako an'izany. Taty rindrina ny tenako tsy nahavita intsony rehefa tato amin'ny Kaominina fa izao ndray nanaovako azy, miorganize za miaraka amin'ireo mpampianatra ho iaho, mampianatra cours gratuit BPC sy bac. Tsara be ny vokatra bac sy BPC tamin'ny herintaona iny sy tamin'ity. Tsara be, tsy tadidiko ny taha fa tena nisy fiakarana fiatsarana. Isaorako eto ireo mpampianatra mpanabe izay niara-ny salah tamiko niasa mamaim-poana ho an'ny zanaka Arivonimamo. Niasa mamaim-poana ho iaho ary nanaiky mifangataha monsieur le maire hoe zanakitsika reo monsieur le maire, vonony zay ny fanampy aminao. De tena nrotsaka nkitsy-po tokoa reo mpanabe reo mba hahafahan'ny ankizy BPC sy bac vao tamin'ity taona ity aza. Tiako mampafantatra atsika fa nizara fanomezana ho an'ireo lauréat izahay. Lauréat CEPE, BPC, bac zay niisa 3 tato anatin'ny commune ambonivohitra Arivonimamo. Ho fankasitrahana, ho fankaherezana an'ireo zanaka Arivonimamo reo zany de nizara fanomezana zahay samy manana sokajiny fa toy ny hoe cahier, stylo, tablette, dictionnaire, maro zany le zavatra nomena fa samy manana ny klasy ny kategoria misy azy ilay fanomeza fa mitanisa amin'ny ankapobeny fotsiny. Ho an'ny sekoly dia mianampy tanteraka nisaky ny sekoly. Ho anahy manokana tsy fantatro ny any ambadika any fa ny EPP manokana dia mahazo 2 hetsy isaky ny sekoly hanaovana entretien. Ny EPP isa-taona ho iaho mahazo an'izany. Tsy fantatro ny any amin'ny commune hafa, ny toana majinjinky moa ny ambadika tsy ferana. Ny EPP manokana dia ampidirana rano, raha tonga ny rano tsy andoavam-bola maimai-poana mba ahafahan'le zaza hoe zaza madio sanandro ahalalany ny fahadiovana. Nanao ezaka manokana ny tenako miaraka amin'ny fitondram-panjakana nametraka garabola anankiroa izy ankehitriny ao amin'ny atao hoe vohitra ambomidasy. Misy EPP ao amin'le fokotany an-tany be fa vohitra anankiray amin'le ambomidasy zay lavitra dia nasiana EPP manokana ho an'ny garabola. Ohatry zany koa amin'ny fokotanana keny eny misy EPP mahazo arivo ny anarany fa nanokatra garabola anankiray ao amin'le vohitra ankeny eny
mba tsy andehanan'le zaza 2 taona 3 taona lavitra dia nanantona ny sekoly. Ny anahy manokana moa zany ny slogan etiko milatsaka ho fidiny zao a dia tsotra manao hoe fampandrosoana manakaiky ny eny ifotony. Midika zany fa tena miezaka mihitsy ny tenako a manantona ny reny vahoaka zay mieritreritra ny tenany ho tany lavitra andrina reny a hanangana fotodrafitrasa. Ankehitriny zao dia misy koa ny EPP vaovao anankiray manara-penitra ao Morafeno, fokotany Morafeno, de misy koa ny fokotany Andranomena, mbola tsisy EPP zany, efa ao ihany koa ny EPP amin'ny fokotany Andranomena. Zany hoe miezaka zany tsika satria mihitatra ny tanàna, mitombo mponina, dia manakaiky an'ireny vahoaka reny zany isika. Ialako tsiny amin'ny vahoaka akapobeny mety eritreritra hoe aiza le zavatra vita angamera atao tsisy, ohatra engane zany. Fa tsika tena manakaiky vahoaka any amin'ireny nametrahana an'ireny mahalala an'izany tsara. Anankiray tsindriko kely eto nanana fiarah-miasa tsika tamin'ny avy any Angleterre. Nanome EPP 4 salle izy a, zay isaorana be dia be an'zareo tsy tononoko eto satria tsy nahazo alalana ny tenako, fa notokanana tamin'ny 29 Desambra tamin'ny taona 2024 teo, nahazo a EPP 4 salle ihany koa tsika zany a, fanampiny ilay efa nisy a ao amin'ilay fototany an-tany be. Efa antitra be zany fotodrafitrasa dia tonga de nanolotra zareo a 4 salle zany ao amin'ilay fokotany an-tany be. Tena lehibe de lehibe ny fampianarana. Ny commune manokana dia manome fanomezana any amin'ireny sekoly tsy miankina ireny, sekoly miankina azafady amin'ny fanjakana, mba ahafahana zanaky vahoaka zay tsy mandady arona hianatra araka ny tokony ho izy. Reo rehetra nyresako anareo zany de nisy anjara birikin'ny commune hatrany hoentina manao ny fanorenana na fanatsarana satria tsy ambanin-javatra io a ho an'ny ben'ny tanàna. Araka ny nambarako anareo amin'ny fahasalamana, isaorako ny fitondram-panjakana fa izy CSB1 indray zany iforona eny Manandona. Io Manandona io zany dia tanàna vaovao a zay aorina miaraka amin'ny filohan'ny republika. Manana CSB2 ny commune aty amin'ireny vohitra ny commune, saingy noho ny fitaran'ny tanàna dia tsapa ny vahoaka fa hoe mila toerana fitsaboana. De nampitondra tatitra, nanao taratasy ny tenako, napiakatra nakany amin'nitry ny fahasalamana, de ankehitriny efa tonga teo mihitsy amin'nitry ny fahasalamana. Zay amin'izao fotoana zao mankasitraka be dia be anao andre matominitra ny eny teninay vahoaka ary nidina teny ifotony hametraka indray a an'ilay CSB1 eny a Manandona. Na eo aza nefa izany rehetra izany, tsapa fa mbola betsaka ireo asa tsy vita sy mila fanohisana eto anivon'ity commune Arivonimamo ity, ka mbola vonona hitondra ny anjara biriky ny fampandrosoana ny commune amin'ny ben'ny tanàna ary namaly ny fangatahany vahoaka ny ilatsany amin'ny feptom-piasana manaraka indray, ka tontosany alakamisy 12 septambra teo ny fanaterany antota taratasy filatsana ho fidiny. Itangana sumbinyanya, fayuntan tika nyandro milayet milasant, fayanau nuantenay, pulawa fulay mara.